Afapotanteraka ireo rehetra tonga ny lanonana tetsy Manakambahiny niaraka tamin'ny onjapeo Ma FM 105.2 sy ny groupement TV atao anatin'ilay hetsika Ma FM en live tetsy Manakambahiny ary ny famehy fotoana ny rehetra maro ny tonga teny atoerana atao anatin'izany lanonana izany samy nazo ny anjara ny rehetra ny di no tena nomena lanja atao anatin'izy ity rahantsika indray izay sary izay. Naresaka tanteraka ny fety no karakarain'ny Ma FM 5 teboka roa titsy amin'ny Real Espace Manakambahiny ex-Lecareu Malialina tonga marobe ireo tanora nanafana ny ambiance. Mozart is in the house with Ma FM 105.2 les amis. Una kule kape Mozart. Araka ny fandaram-potoana dia nafana tanteraka ny ambiance tamin'ny alalan'ireo soradia. Toy ihany koa ireo mpanakanto na saina izay nanome fahafaham-po ireo mpakafy. Nafana be ihany koa ny fifananana andihy teny an-toerany. Ity hetsika ity dia tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazan'ny Ma FM ny 70 taona nijoroany. Iny sary mahafinaritra ny ihany koa toko lasitoko vavy no entina isarahana aminao ary amin'ity takariva ity ankasitrahana feno ianao nanaraka ny fampalalambavao hatramin'ny farany ao amin'ny latsinainy indray sampana fampalalambavao manome fotoana ao anao toy ny fandarana eto fahitalavitra Ma TV kosa dia ho arahantsika hatrany mametraka ny veloma mandrapitafa ao amin'izay indray ary veloma tompoko.